nandray anjara fitenenana tao anatin'ny fanokafana ny fiaonam-be fahatelo eo amin'ny Azia Afrika i Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena malagasy. Isan'ny notsindriny tao anatin'izany moa ny mahazava-dehibe ny fifandraisana eo amin'ny Azia sy Afrika. Ankoatra izay nasintsindrim-peo manokana ny fanatsarana ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy Azia. Ho fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ireo firenena hafa ny tanjona tena an-kendrena ho an'i Madagasikara mandritra ny fiaonam-be fahatelo eo amin'ny Azia sy Afrika izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tany Indonezia androany. Raha nandray fitenenana ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lanonam-panokafana dia nanambara fa dia ho hatsaraina ihany koa ny fifandraisana ara-barotra amin'ny firenena aziatika satria ny atsasa-manila ny fanarahana ara-barotra dia avy ny Azia avokoa no mitranga. Fampandrosoana ny fiara-miasa eo amin'ny samy firenena tatsimo ho fanamafisana ny fifandraisana sy ny fandriampahalemana maneran-tany. Io moa no hevitra anona ny mpanana ity fivirem-be ity ka firenena efa ho 80 mahery no mandray anjara amin'izany. Ity fivirena ity ihany koa izay manamarika ny faha-80 taona ny fivorian'ny Bandunga, ilay fiainana voalohany tamin'ireo firenena izay tsy momba ny ady sy na ny aroa ny taona 1970 na dia tao anatin'ny fotoanan'ny ady mangatsiaka mangotraka ary teo amin'ny Etats-Unis sy ny firaisana sovietika tamin'izany fotoan'izany. Mbola hitorampitsy mofo ity fivirena ity.